Amaranantsika ny fotoana mity ariva ity dia ikisaka eny Atsimondrano eny isika tournoi Bertin izay anomboka atoato anisan'ny fitazana ireo tanora amin'ny faritra Atsimondrano iny taranja maromaro araka izany no anomboka amin'ny farany herinandro ho avy izao eo ny taranja rugby, ny taranja basketball, ny taranja baolina kitra. Mitondra fanazavana mikasika indrindra izay ny filohan' izany fikambanana izany Andriamatoa Bertin Randremiaingo. Mazava be marina ny teninareo hainao manjery ny groupe Bertin izay manentana ety Atsimondrano indrindrindrindra dia marina fa manona ny fitondrana izay misy. Izay nga mamatoka ny olona mety mieritreritra manao récupération politique izay na hoe lasa sport politique no tanteranay fa mariana etona ny groupe Bertin dia tao amin'ny endrika sport sy fampandrosoana sy fanentanana ny tanora ny tena tsy andraiky tsy ataonay hatramizay ka hatramizao. Mino sy manantena nefa izay fa raha misy ny teny izay milaza anay toy izany dia ho raisinay fankahirezana sy fampaherezana ihany koa le izy fa zay dia mbola vonona foana ary mijoro amin'ny maha-Bertin anay dia manoana ny sport ety Atsimondrano zay indrindrindra amin'ny sport rehetra na collectif io na individuel io na inona dia manoana izay rehefa ohatra ka mifanaraka tsara aminay ny rindran-dama izay apetraky ireny mpikarakara ireny. Zay ny teneninay hoe ny anay tompoko dia zany hoe tournoi Bertin zany dia manerana ny Atsimondrano na manerana ny Madagasikara mihitsy misy sasasasany any ivelany fa tsy maninona zany fa ny anay tena fitiavana ary fanampiana tanora sy ireo mpanao fanatanjahantena ny tena votoatondraranay fa tsy hoe sanatsy hoe resahana politika ka ialana tsindrina amin'izay teny zay fa tsy hoe ny teny ny diso fa samy manana fijeriny sy ny fahitany azy ny olona tsy omena tsy ny tompoko. Ena zany zao no hetsika isy ato ny hetsika tokony isy zao ato dia mazava be misy zao ny hetsika izay karakarainay ny Bemasandro eny misy rugby zany izay tsy maintsy ataonay makotsikotsika io rugby io fa mikarakara zany mikarakara izay efa ao anatin'ny fotoana famaranana ny reo lalao zany première division, deuxième division, troisième division ato izay tsy olona saina mihinalana aminareo ny fandaharam-potoana sy ny zava-misy fa tsy maintsy atao io final io. Ohatr'izay koa ny kopy eo amin'ny terrain-ny Bemasandro Tanikatsaka ihany misy ihany koa ny senior zany izay efa natomboka moa le izy fa ny famarana azy ny somary tsara izay ny teneniko hoe ialana tsiny ho an'ireo mpandray anjara, ialana tsiny ho an'ireo mpakafy sy mpanaraka an'izany fa ny zavatra izay lazainay eto dia tsy maintsy ho tanteraka soamatsara ny fifaninanana ireny. Misy mpanoana maromaro zay ny amin'izany ary singanana manokana amin'izany reto moa zareo tompona raikitsy any amin'izany omena fitenenana angambana izy manazava misimisy kokoa fa ny zavatra izay natao tsy maintsy ho tanterana satria teny nomeny reny ka ny anay eto ny tanora dia tsy maintsy biazina amin'ny fitazana zay mamerika azy amin'ny mahafanatanjahantena fanatanjahantena fa ny zavatra misy hoe mety hoe ho adinona mety misy fahatarana kely na mety misy fifandosompotoana erana tsiny fa ny tanjona dia tsy maintsy miroso ho tanteranay ny tournoi Bertin eny Bemasandro na ny foot io na ny rugby zany. Mazava be le hoe codis teo amin'ny rally zany ny club SACM sy ny fédération moa zany no mikarakarana izy ireny dia apetraka eo amin'ny fahendrenindreny mpikarakara ireny amin'ny antony na mety fanazazina na ny fanamaivanana na ny fanafoanana an'izany fa etona ny tenako tsy dia manana teny ambarabe loatra fa maresusio-ndresaka fotsiny hoe misy le izy nefa totrany tsy ny tanterahana na tsy mbola vita didy zay tsy fantako fa matoky izay fa ho an'ny sport automobile zany izy dia azo lazaina hoe fafambaraka ihany le izy na ho an'ny club na ho an'ny fédération raha misy zavatra toy ireny ka hoe ndresahana nefa tsy tanterahana hatramin'ny farany zay ny mety ampalahelo ka zay ny teneninay ho anay team Bertin eo amin'ny seritry zany tsisy mameratra amin'ny tenin'izany fa izay dia efa vonona foana ary nanaiky fa ny zavatra misy dia tsy maintsy tanterahanay ary nanao fair play tamin'ny rally farany tany Majunga zany dia nandray anjara ihany zay na dia efa somary kivy tanteraka teo amin'ny monde ny rally na izany naty zany nefany dia matoko azahay apetraka amin'ny fahefana sy ny fahendren'ireo tompona ndraikitra izay hikarakara izany fa hatreto aloha ohatrany lasa marefurefuro izy dia tsy hitandray hoe nakaiza ka zay tsy te hanana heritreritra hafahafa mikasika an'ireny fa matoko izay fa mino fa andray ny fehepetsany tompona ndraikitra ny amin'izany. Mampiomo an'le anao final zany ny tenako zany le tia Bemasandro fa final makotrotroka zany io tournoi Bertin io mila ezaka mafy ho an'ny fleuve izahay ny mpikarakara ary ataoko fa vonona tsirairay fa dia ny lehibe zany efa miteny fa tsy maintsy tanterahana tsakasandavany io faninanana io. Final ina sy moa izy final zany io ny première division zany angamba efa programme angamba efa fantatra hoe 15 efa zany manao antami
deuxième division zany a ny FTFI a manao amin'ny 15 ovale. Troisième division ngamba mbola misy demi-finale kely fa de mampanatena zany izahay a fa ho tanteraka Solavorary io finale io. Ny date zany mbola tsy fantatra mbola tsy fantatra ny date fa mbola misy an'ity foot ty mo de mbola somary maka bahana kely tsika fa efa tokony efa iomana zany filevana tsirairay avy. De iny fanadihadiana iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no ametrahako ny veloma ho mandra-pioana ho amin'ny herin'iny toy izao indray isaorana betsakisika tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ireo namana teknisianina niarana natotosa ny fandarana tamin'ity androany ity. Teo ny namana Andritina Patria nanindra ny sary, io ihany koa ny namana Bosco Rasolomenjanary napita ny sary tany atokantranontsika ahitany dia mametraka ny veloma ary ho amin'ny herin'iny toy izao indray. Veloma tompoko.